20 volana Martsa taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Lioka nalaina tao amin'ny toko faraka 20 andininy 4 hatramin'ny 7 izay tsy momba dia manohitra tamin'izany andro izany i Jesoa nandroaka demony ary moana izany demony izany. Nony voaroaka ny demony dia niteny ilay moana gaga ny voaroaka. Fa ny sasany tamin'izay teo nanao hoe i Beelzebub lehiben'ny demony no androahan'ny demony, ary ny sasany kosa nakafanahy azy ka nangataka famantarana avy any an-danitra taminy fa i Jesoa nahalala ny herin'i ka nanao taminy hoe rava izay fanjakana miady an-trano mianjera mifanongony trano, ka raha miady an-trano ary satana ahoana no haharetan'ny fanjakana? Satria lazainareo fa i Beelzebub no androako ny demony, ary raha ny herin'i Beelzebub ary no androako ny demony, amin'ny herin'iza kosa no androahan'ny zanakareo azy, koa izy ireo ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny rantsan-tanan'Andriamanitra no androako ny demony dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha lehilahy matanjaka sy ary fiadiana tsara no miambina ny tranony dia voaro ny fananany rehetra. Fa raha tonga kosa ny mahery noho izy ka mandresy azy dia sady ahalasa ny fiadiany rehetra izay nitokiny no izara izay nobaboiny. Izay tsy momba dia manohitra ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.